fandraisaka rano mitokana mampiasa ny office du bac Antananarivo. Jirama tsy misy izay tsy mitaraina ratsy ny tolotra. Sarisarina fikoanandony karakarainy seni tsy nandray anjara amin'ny mpanohitra nivoaka ny efitrano. Alakamisy fahasivy volana Jona taona 2024 faly tafahoana minondray ny tenako anatin'ny fampalalam-bavany MBS amin'ny ity takariva ity. Mandolitra ny araba tompo kilasy tompo vavy manasanao araka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa natsidiko tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary anokafantsika ny vaovao amin'izao ariva izao dia roa volana tsy nandray karama izay ny piasan'ny office du bac raha ho an'ny eto Antananarivo tsy nandray ny asa nanomboka omaly moa izy ireo ary mbola nanamafy androany ny toizan'ny fitokonana raha tsy mivoaka ny vola ahina isy fiatraikany ratsy amin'ny fanatanterana ny fanadina-panjakana baccalauréat izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Andy Miaratina, Manora Ndray Malala. Mitokana tsy miasa ny piasan'ny office du bac ka nanomboka omaly noho ny tsy fandraisan-karama efa ho roa volana zao. Efa miatra manaina mihitsy ny fahavoazana ka tsy azo ekena ho ireo piasa. Tsy vitan'izay fahatandindondoza manoloana ity tranga ity ihany koa ireo mpianatra nalafanadinana baccalauréat. Tena andohalika ny ranombary atao efa tsisy sakafo intsony ary tena miaina ao anatin'ny fahasairana ny fiarahamonina dia efa atao hoe roasin'ny mpanofa trano ny tompo-trano ary zay ka dia miangavy mangataka anao zay mangataka anao Antanandroa hijery akaiky mahakasika anay vakatera eto amin'ny direction des examens nationaux. Tsy misy mahasamy hafa anay amin'ireny paramètre reny asa-panjakana daholo no atao ka dia mangataka zay ny mba hijerevanao manokana hijerevanao an-tanana akaiky ny mahakasika an'izay asanay mampandeha ny asa momba ny baka izay satria ny baka zao efa misy daty voatendry nefa zay tsy afaka hiasa satria ny antony zay tsisy karama tsisy ny ino va dia manjanakay tsisy siana ny ekolazy janakay tsy voaloha dia tsisy frais koa izay mody lavitra nefa ny asa ohatrany hoe mitao mananasa zany zay zao amin'izao zay no azo ilazana anazy mitao mananasa zay tsy mahalala zay histoire ety amin'ny université fa ny asa amin'ny baka vita no tanjonay ary io vitanay na amin'ny roa maraina zay vao ravainao miasa ny asa amin'ny baka fa zay mangataka ny karamanay ary mba irina koa raha mba reglena hoe isaky ny 15 na isaky ny 10 ohatra mba ara-potoana le vola satria ny mpanofa ny tompo-tranonay tsy maintsy tenenay hoe amin'izao zay mandray vola nefa zay tsisy vola tanana tsisy zay tiany amoahana ny karama zany hoe amin'izao ny karama ny tonga dia nisy ny fifampiresana teo amin'ny talena ity sampandraraha ity sy ireo piasa io atoandro io nandamoky zany tsy nisy ny vahaolana miezaka mitady fifampiresana ary andalo an-tanatohatra maro izay mety voakasika ity raharaha ity ireo piasa no mafisin'izy ireo fa tsy janona ny fitakiana ary tsy handray ny asany mihitsy raha tsy voaray ny vola tranga izay mety anoitohitohina ny fandavirariana ny fanadina-panjakana baccalauréat ity taona ity raha tsy misy vahaolana aingana ho izy ireo. Mandeha zao hoe hoany amin'ny dapy aveo zay ao amin'ny agent comptable zay zany zao ny direction io ary zay tsy asa tompoko raha tsy voaray aloha ny karama satria roa volana nisy fety maro teo nandalo zanakay ny fiainanay tsisy dia mangataka zay tena mangataka Antanandroa ampanajana zay tsy mandoro pneu tsy miditra amin'izay resaka feraferana université zay tsisy idiranay zany fa ny asanay asa amin'ny baka izahay no mikirakira hatrany amin'ny atao hoe ny listy ny ankizy nala fanadinana mandra-pahatonga any amin'ny fitaovana rehetrarehetra ampiasan'ny mpianatra fantatr'ireo lehibe ambony rehetrarehetra reo zany fantatra satria izy ny fournisera mandefa an'ireny aty aminay tsy azonay tamin'ny karamanay raha olona ampiasainao tsisy karama tsisy asa mihitsy eo karama l'izy fa tsy tamin'ny karama fa karama zay zany tonga dia hoe mibaka tsy maintsy misy fa mety miandry mety hemitra raha ohatra ka hoe isy zany zavatra zany hemitra raha ohatra ka hoe isy rehefa tsisy vahaolana satria tsy afaka hiasa tsisy karama zay tompoko. Efa tsy vaovao amin'ny maro intsony resaka tsy fandoava-karama ny piasa ankehitrindry ary lasa fahazarana mihitsy ny mitokana sy manao fitakiana satria izay ihany no lalatokana andrenesan'ny tompona ndraiky mpanjakana ny fitarainana. Voatsely ireo mpandrarana université sy ireo mpandrara mpisotro ronono no nanao fitakiana mitaky ny volany ary izao mbola ampiny ny piasa ny office du bac izao indray. Tsy izy ireo ihany fa miandry ny amoahana ny tamboka sasarany ihany koa ireo mpandanja fiaravaventy sy ny piasan'ny fer. Mampametra-panontaniana mariny hoe makaiza ny vola sa ny fitantanana mihitsy no efa tsy mandeha ka baribary toy izao. Efa tena famonoana ny piasa mihitsy ity fihetsika ity. Fampanantenana atao ny ampiakarana ny karama
kanefa ny vola aza tsy voaloha ka mifomba hoana no eritreretana ny antanteran'izany. Ny verina tokona ihany koa mandritra ny 27 ora indray raka izany ny mpiasa mandanja fiara manerana ny nosy fitakiana karama 5 volana tsy voaloha tsy manaiky ihany koa moa izy ireo ny hanomezana ny toerana ho tantany ny tsy miankina. Ravirazafy mahenina sy Tahiry Nyaina. Tsy misy fandanjana fiara vaventy aloha izany mandritra ny 27 ora noho ny fitokonan'ireo mpiasa mitaky ny karama 5 volana tsy voaloha. Saika isan-taona no misy tranga toy izao ny solontenan'ireo mpiasa ny jatony miankina amin'ity sehatra ity. Itondasa fotsiny dia 7 volana ny karaman'izy ireo tsy voahefa. Tsy lazainy intsony tsy fisian'ireo tombontsoa ara-tsosialy marobe. Tsy izay ihany anefa fa miahiainy ho avy ny ireto mpiasa no resaka mandefa omena tantanany tsy miankina ny toeram-piasana. Misy tokoa ny sisy resaka ianinay aloha ary mety efa mandeha angambany izy io fa hoe omenany tsy miankina ny fitantanana ny fandanjana fiara vaventy. Izy io tsy ekenay aloha voalohany indrindra satria na ny hoavy mpiasa na ny momba mianina rehetrarehetra tsy ekenay mihitsy zany, tsy fantatra zany ny aveniran'ny mpiasa rehetra hoe anahoana raha ohatra ka sanatria ny misy tokoa izay fitantanany tsy miankina izay. Zao ary izy amin'ny fanjakana tsisy tombony hoe ho alaina na hoe anina fa dia ze sazy rehetra sy ny anina eo no mba miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana maika fa hoe ho any amin'ny mpitantana tsy miankina zany io. Ny mpitantana tsy miankina tompoko dia midika fa hoe mila tombony izy amin'izay fotoana izay. Zany hoe raha mila tombony izy tsy fantatra zany na any amin'izy no angalan'ny tombony na any amin'izy no angalan'ny tombony fa ny fantatra fotsiny dia hoe tsy alefa ho akany amin'ny tsy miankina zany ny fitantanana ny fandanjana fiara vaventy. Izay ny fangatahanay. Izahay zany zao aloha dia tsy miasa mihitsy na misy fiara vaventy ary tonga eo dia izay tsy miasa. Mandritra ny 27 ora indray izay amin'ity. Raha nanomboka izay tamin'ny voalohany nataonay 27 ora izy io. Nanomboka tamin'ny 17 volana May. Miverina zany tamin'ny 2 volana Jona. Miverina indray izay zao tsy misy miasa mihitsy ao anatin'ny 27 ora ny fandanjana fiara vaventy manerana ny Madagasikara. Hatramin'izao ihany koa aloha izany dia tsy mbola ahitany fanjakana vahaolana mihitsy mahakasika indrindra ny famatsiana jiro sy rano ny anamaivay ary izany indrindra tao anatin'ny volana maromaro indrindra ihany koa antsika teto andrenivohitra. Toy izao indrindra ny fanehoan-kevitra ireo olona sendranay mahakasika izay. Sary sy rindran-tsary Mathieu Prince. Manao toivakina ny fampilazana fahatapahana jiro sy rano ato amin'ny pejy Facebook ny orinasa Jirama. Isan'andro io. Antony, mbola misy fahabangana ny vokatra herinaratra vatsina eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Tsy mbola misy vahaolana foana ve izany? Zo tokony hositrahany rehetra nefa ny fahazahoana jiro sy rano izany. Ny lokaloka ery ny filoha ankehitriny tamin'ny fampelezan-keviny. Raha nanontany fa mbola miaina anaty fahatapahan-jiro sy rano hoe ny malagasy amin'izao? Efa hifarana amin'ny fiampitoam-piasany, tsy nisy vahaolana narosiny hatramin'izao. Tena efa tsy araky ny aina intsony le délestage fa voalohany tsy mampandrery zareo Jirama dia mamely tampoka dia ianao zany manao zavatra mahandro zavatra ohatra fotsiny amin'ny courant dia tampoka eo izy tapaka. Ianao mandefa chauffe-eau tampoka eo izy tapaka. Ny frigidaire zany amin'izany efa tsy fantatra intsony. Ny aizina amin'izany efa atahorana. Mody ianao amin'ny hariva efa maizina be. Dia ataoko angamba ao anatin'ny iray andro telo inefatra. Délestage aloha mijaly le olona na resaka hoe fitadiavana na fiariana rehetrarehetra zany dia mampiteraka olona. Inona fa mety ateraka izay raha ho anao manokana zao? Be dia be na fidiram-bola na zavatra simba ateraka izany fa tiantoka daholo. Hatreto aloha dia manahirana ny mieritreritra an'ilay izy satria izay mihitsy. Izany hoe iaina atao fotsiny angamba hoe iaina be sy maro ilay izy efa zary mazaka dia tena miteraka fahatiantoka mihitsy satria nisy fandiniana nisy teny efa lasa navoaka raha ohatra ny hoe raha ny efatra zinga isa-tokantrano isan'andro ngamba no hita fara-fahabetsany. Tena ohatr'izay ohatry hoe natao ohatr'izay mandeha kely izy dia mety ohatry ohatr'izay ny azonao dia tsy hisy tsony avy eo. Ary ny jiro manahoana? Tapaka foana. Fantiantoka ny baben'ny malagasy indrindra ho an'ny miankina amin'ny jiro ny fidiram-bola. Fatiantoka dia misy satria zao les consommation tsy miova foana. Mitombo indray ary les consommation. Ary izay mahagaga anay mitombo foana les consommation. Dia tsy hitanay moa izy azo atao fa nanao réclamation zay dia mivaly braingina anao azy hoe
io consommationao raha miseko zay tsy zay mamorona manay aloha tena miteraka fahatrapaka zay anisan'ny mampiasa jiro e satria zay mpanao asa tanana zay io amin'ny lafiny indray misy zavatra maro zany ny ampiasainay ilana an'le jiro miantoka amin'ny fiainana mihitsy moa zany satria velomana le izy perte be aloha anay ohatranay manao asa tanana zao matetika na rano ampiasainay raha tsy misy ao anatin'io fotoana io zao dia efa tena hitanao perte anao andeha hiasa ianao dia tsisy na ny zavatra ampiasainao ara omaly niteraka buzz tamin'ny tambazotra ny filoha nandritra ny kabariny no tapaka ny jiro nambarany fa tsy vita ny miresaka anaty aizina ny malagasy iray manontolo anefa miaina anaty aizina efa ho isan'andro miverina misedra ihany koa araka izany olona ny fahatapahana lavareny ny any amin'ny faritra alohatrany amin'izao fotoana izao satria dia maro amin'izy ireo no miankina amin'ny herinaratra ny fivelomany ka velotaraina ny mpampiasa izany maharitra ela loatra ny fahatapahana hoy hatrany izy ireo ka tsy azo ekena ny Rendriana Ravony MBS Ambatondrazaka Natetika ny fatapatapahan'ny herinaratra tatao amin'ny faritra loatra tao anatin'ny herinandro maromaro zay nisy fiantraikany betsaka tamin'ny asan'ny fivelomam-ponina taty an-toerana zany ankoatran'ny fiakaran'ny vidin-javatra amin'ireo entana ilaina andavanandro dia anisan'ny manampitrotraka ny fahasahiranam-bahoaka ankehitriny ity resaka fatapatapahan'ny herinaratra ity miantso ny tompony andraikitra mba hijery vahaolana mahakasika azy io ny mponina ato anatin'ny faritra loatra ny délestage zany tena olana lehibe ho anay mpampiasa jiro mihitsy satria le izy miasanay moa zany tonga dia miankina amin'ny courant dolidoly le izy nefa ny asa mivarotra na ny client na ny rehetrarehetra zany tonga dia taraiky dolidoly le asan'olona rehetrarehetra en plus n'izay le izy zany jirama tsy mba ohatrany tsy maheno filazana hoe amin'izao ny tapaka na amin'izao mba hisy manana mba manentana fanjakana hoe mba jerevana vahaolana aigny satria manjary le fiampiariana zany ho anay vahoaka majinga tena sahirana mihitsy raha ohatra hoe tsy mandeha le jiro hoe tapatapaka lasa maty amban'le asanay moa le fitaovana simba raha vao iverena le courant tampoka le izy na hoe tapaka tampoka le jiro dia simba le fitaovana ampiasaina zany misy akony amin'ny asanay misy le resaka délestage ary mba tokony jery vahaolana akaiky amin'io le fanjakana fa raha zao mitohy jaly le vahoaka io zany ny anay zany jirama mihitsy ny tena antoko ivelomanay dia ao mihitsy zany tena miankina amin'ny jirama io mihitsy zany tena antoko ivelomanay ka vao mangataka aminareo zany zay mba aza dia taona raha misy ny délestage maintsy mihitsy zany fa tsy dia atao maharitra zany fa mba hoe atsasakadina dian'izay zany dia mba averinareo zany le jiro satria le antoko ivelomanay mihitsy zany miandro zao mba fanararaotana nefa lasa taraiky ny asa fivelomana mba misy tadiny andre ihany ve nefa ireny fitarainam-bahoaka ireny sady ho very ho azy toy ny rano atetehany damosiny kanakana raha ny zava-misy ankehitriny aloha dia tsy lahara-pahamena velively ampitondra ankehitriny izany resaka sosialim-bahoaka izany ny vaovaon'ny tranga amin'ny dia nahitana firetana trano iray teny Antanimena ny maraina teo tokony ho tamin'ny 4 sy sasany maraina tanoany araky ny angom-baovao dia ramatoa lehibe iray no mipetraka tao amin'ity trano ity ary niezaka nivoaka nandritra ny firetana kanefa noho ny afo tonga teo tohatra no mainy afo izy ka namony ainy tonga teny an-toerana moa araka izany ny teo amin'ny sampana mpamonjy vonana amin'ny afo sy naka ny razana hatreto dia mbola tsy nisy vaovao mahakasika ny tena nitarika ny firetana ka anantanana hatrany rehetra hitandrana indrindra amin'ny resaka herinaratra sy ny afo izay isan'ny mahatonga ny firetana toy izao. Ny vaovao avy any amin'ny faritra somary iverenantsika kely araka izany any amin'ny faritra dia nisy ny fampivondronana notariny Ami de la Croix Omaly Alarobia izay niompana kokoa teo amin'ny fijerena zava-misy raha n'izao tontolo izao. Maro ireo tonga nanatrika izany fotoana izany izay nanasana pahy-toekarena ihany koa. Bagisandrianantsy MBS Fianarantsoa. Notanterahana teto Fianarantsoa ny Alarobia fahavalon'ny volana jiona ny Akademia Populaire izay niarahana tamin'ny Ami de la Croix andiany fa 430 izy ity ary raha tsy ahivina dia efa 9 taona lasa zay no nisiny izany teto Fianarantsoa. Ny raharaha Russie sy Ukraine sy ny mety ho fiantraikany eto amintsika zay ny loha hevitra ny volavolaina teto ary tena nafana tokoa ny ady hevitra satria ny rehetra tonga teto na ny mpanatrika na ny mpitarika dia samy nanana ny anjara fitenenany ary samy afaka naneho hevitra ankalalahana araky ny fahitany avy ny toetra raha misy. Vahinona isana tety ny Mon Père Prosper Ratovy Mananarivo mitondra ny fanazavany toy izao manaraka izao.
Hoany moa zany ny ami de la Croix dia namola volan'ilay akademia populaire voalohany indray satria efa nisy taty fianaratsoa izy io efa elaela zay dia somary mikatona nangatsiatsika dia fanairana indray zany amin'ilay hoe fampolisihana ny olona handinika ary indrindraindrindra andray andraikitra manoloana ny raharam-pirenena dia ao anatin'ny fiofanana fifanankalozan-kevitra fifampizarana no ahafahantsika mampiakatra n'izay lentan'ny fandinihana sy ny fifampizarana zay atao zay tsy mandeha ho azy le hoe mandray andraikitra eo fiarahamonina dia ity raharaha momba ny Ukraine sy Russie izay dinihana androany ity zany hijerena ny zava-misy eto amin'ny firenena no zavatra miseho any avelany fa ny dikan'izay dia le hoe tokony ho tsapatsika izay adiditsika manoloana n'le firenena na manoloana ny krizy ohatr'izany izy izao tontolo izao. Mifantoka betsaka tamin'ny fandalinana ny zava-misy eo anivon'izao tontolo izao ny lohahevitra nentina teto. Ekena fa nosy Madagasikara nefa tsy afaka miala eo anivon'izao tontolo izao hoy Andriamatoa Serge Safimahova izay nitondra ny anjara-pirikiny ihany koa tamin'ity fihaonana ity. Araky ny natao androany aloha zany dia hoe ny ataontsika hoe ny fandalinana ny zava-misy eran'izao tontolo izao hoe Madagasikara tsy hoe nosy dia hoe tsy jery an'izao tontolo izao fa misy fiantraikany valety amintsika ohatra ny resaka Rosia na Ukraine amin'izao fotoana ohatra dia ny lafiny faharoa zany ny fandraisana andraikitra ny tsirairay ahafahan'ity firenena ity mandroso sy mivoatra zay. Vaovany fanatanjahantena araka ny daty voatondro teo tanterana etsy Ampefilo amin'ny sabotsy faraka 12 ny volana Jona ho avy izao ny Big Mada fiadiana izay ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja bodybuilding afaka andray anjara avokoa ny sokajy lama vavy mandritra izany tsara mampatsiahy fa isan'ny taranja efa mahazo laka ihany koa ity taranja bodybuilding ity eto amintsika asy misangamenatra ireo mpikatroka izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ohatra amin'izany ny nahazahoan'ny malagasy ny tompon-daka lefitra maneran-tany tamin'ny taondasa. Eo amin'izay vaovany fanatanjahantena izay hatrany ary dia tafita hiatrika ny manasa-dalana eo amin'ny hazakazaka 400 metatra sy 400 metatra misy sakana amin'ny fiadinany io tompon-daka ny Afrika taranja atletisme izay atao an'i Maurice ny valoka hatramin'ny 12 ny volana Jona ho avy izao ny malagasy Roland de Yves-Franck Rabiarson sy Amir Bezar. Yves-Franck Rabiarson dia efa nandray anjara tamin'ny Confederacy ny aloha izao fifaninana izao etsy ankilany dia mizotra ao Maurice ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ny fivorian'ny Confédération africaine mahakasika indrindra ny atletisme izay ahitana ny filoha teo aloha Norla Laura Manantsoa amin'ny maha-mpikambana feno azy anatin'ity vondrona ity antenaina hatrany kosa ny hitondrany atleta malagasy vokatra tsara mandritra izao lalao izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary mikasika ilay mpanao gazety sy mpahay ny toerana sy ny tantara mikasika ireo foko ao anatin'ny alabeny Amazonia izay tsy hita popoka ny farany herinandro teo dia tsy mitsahatra manao ny fikarohana ny miaramila ao Amazonia amin'izao fotoana izao. Efa misokatra ny fanadihadiana ho ny tompona andraikitra kanefa mbola sarotra ary tsy mbola fantatra mazava ny tena zavan-dranga. Avitra Solondraibe sy Tahiriny Aina. Ny alady lasa teo ny tsy hita ny mpanao gazety britanika iray sy ny antropologue breziliana iray izay nitrandraka vaovao tao amin'ny alarovana tao Amazonia avaratry Brazil. Isan'ireo mpanatsikafona vaovao amin'ny gazety antsoratra sy eo amin'ny New York Times ity mpanao gazety tsy hita ity. Nijery ary nanao fanadihadiana mikasika ny fanoranana ny harena-kibon'ny tany antsokosoko toa ny volamena, vato sarobidy maro samihafa ary ny fanondranana zava-mahadomelona ao Zavary izy ireo izay aran'ny herisetra mahery vaika ataon'ireo andihan'olona maro mirongatra fitaovam-piadiana ireo mponina manao izany. Mila hiratra ny mason'izao tontolo izao manoloana ny tsy mety sy ny ataon'ireo tsy mataho-tody io ny olona sasany ary tokony atao ny fomba rehetra mba ahitana azy roa lahy ireo. Manahy kosa ny sasany amin'ny mety ho famonoana na fakana-kerina azy roa lahy mba tsy hisy famoaham-baovao marina mikasika ny tena zava-misy izay tsy ara-dalàna ao anatin'io toerana io. Manoloana izany indrindra dia nilaza ny filoha breziliana fa tsy maintsy atao izay ahitana azy ireo ary efa nahetsika avokoa ny miaramila ao an-toerana. Efa nilaza ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena breziliana fa azo eritreretina avokoa ny tranga rehetra mety mifandraika amin'izao tranga izao kanefa mbola tsy misy taridalina mazavatra eto ahafahana mamaritra na famonoana sy fakana-keriny no niseho na tranga hafa.
Nanomboka androany ny atrikasa no karakarain'ny seny mba hampafantarana ny mpisehatra amin'ny fifidianana ny fizotra ny fanavaozana tanteraka ny lesam-pifidianana sy ny fandraisana misosikevitra hoentina hanatsarana ny fomba fiasana roa sy ny seny. Nivoaka tamin'ny efitrano-pivoriana nefa ny mpanohitra ary namoaka fanambarana. Asinandriamalala sy Tokra Marla. Nivoaka ny efitrano-pivoriana ny mpanohitra tsy mankasitraka ity saritsarina fikoanan-doha no karakarai ny seny ity. Rehefa avy nametraka taratasy ho an'ny foloa seny sy ireo mpikambana mandravitra azy. Misy ambadika fahafa ary nametraka ny toerany amin'ny maizy azy ny mpanohitra ary namoaka fanambarana. Araka ny fitakiany vahoaka sy fanatanterahana ny fepetra izay nangatahany fianakaviam-be iraisam-pirenena izay azo sokajina roa toy izao. Voalohany, fametrahana ny rafitra rehetra sy ny lalàna ahazona manomana fifidianana marina sy mangarahara ary ekeny rehetra. Faharoa, fanamafisana ny fametrahana demokrasia tena izy eto amin'ny firenena izay fototsy ny fampandrosoana ny tany tandalana ary ambara fa antanatohatra farany eo amin'ny fametrahana ireo fepetra ireo. Asongadina manokana amin'izany ny liste électorale satria ny sarety tompoko dia tsy atao alohan'ny omby. Noho izany dia manamafy ny mpanohitra rehetra fa tsy handray anjara amin'ny saritsary fikoanan-doha mikasika ny refontin'ny liste électorale izay karakarain'ny seny raha tsy misy aloha ny firosoana amin'ny fandinihina ireo voalaza eo ambony ireo amin'ny alalany ady hevitra. Manao sonizany ny vondrona RMDM, ny vondrona Panorama ary ny vondrona toko hafa. Ny fifampidiniana ireriana treto no takian'ny mpanohitra. Tsy anaiky atao ny mpitondra kilalao mantsy izy ireo. Ny mpanohitra eto Madagasikara dia tsy anaiky mihitsy raha tsy voapetraka ny demokrasia tena izy. Mifanaraka amin'ny demokrasia dia davon'izao tontolo izao tsy davan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Tsy anaiky mihitsy izahay raha ohatra ka mbola fifidianana tandrametaka no diatavina atao ka ho sarisarihana ohatry ny sarety ny mpanohitra eto Madagasikara satria maro zahay. Maro rehefa nilatsako fidiana ary mbola maro koa nilatsako ny fidiana ka noho izany tsy maintsy ny mangarara ny ampisy ny filaminana eto amin'ny firenetsy. Izay dia tsy raitsy kombakomba fitarihana amin'ny firenena mandeha makany amin'ny korotana. Dikan'izany tsy maintsy misy fampidinihana mazava araka ny voalazan'ny taratasy ny zavatra atao fa raha tsy izany ny fanoherana dia manontolo olona ataony foana. Tsy maintsy isy kosa ny fifanantonana sy ny fifanankalozan-kevitra hoy ny filoha seny raha naneho ny heviny momba ny fivoahan'ny mpanohitra tao anatin'ny efitrano-pivoriana. Fa dia ny fahitana an'ilay izy moa zany dia miroso tsika amin'ity atao ity dia araka ny fahafantaranay anazy angamba dia tsy maintsy hisy foana ny fifanantonana sy ny fifanankalozan-kevitra. Hoaiza moa tsika fa samy zanaky ty tany ty ihany dia tsy maintsy mitady ny tombontsoa iombonana hoentina manatsara ny vahoaka sy ny firenena. Arak'izany dia nampiseho ny mpanohitra androany fa manana anjara toerana lehibe eo anatrehan'ny firenena izy ireo. Izao fiantsika izao dia isiako ny lehibe eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena ary tsy maintsy isiako ny ankoho. Izy ireo moa dia mitaky ny fikoanan-doha amin'ny pirenena fa tsy saritsarina fikoanan-doha tahaka izao. Tapaka nandritra ny filakevitry ny minisitra Omaly sy ny anaovana soniny fifanarahana maro lafy amin'ny tantsoroka ara-pitantanana hifampizarana amin'ny resaka hetra na ihany koa ny convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Hatraizana efa ny fampiarana io ady amin'ny elo karaketra sy ny bizina maloto io. Mamaly fantanino indrindra ny fanadiadiny Asinandriamalala sy Tokra Marla. Anao sy ny fifanarahana maro lafy amin'ny tantsoroka ara-pitantanana hifampizarana amin'ny resaka hetra na ilay antsoina hoe convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ny fitondram-panjakana. Raha tsorina
dia fafahana mampita vaovao eo amin'ny firenena maromaro momba ny resaka araketra sy fananan'olona tsy fatam-piaviana mazava ity fifanarahana atao sony ity. Anamora ihany koa ny fanarahana ireo olona ahihina na naosika araketra ka mialokaloka sy mampiasa ny volany any ivelan'ny fireneny. Ny atahorana dia mety ho kobakambava indray ity fanapahan-kevitra ity. Engany mba tsy ho effet d'annonce no nanaovan'ny fitondram-panjakana izany fanambarana izany. Ny tanjona dia hoe iroso isika anatsara ny fampidirana ny vola ao anaty kitapom-bolam-panjakana. Ny nampalahelo tsy naraka ny teniko teo dia fampanantenana hatramin'izay ny BDB sy nitondra vokatra ho ana firenena izay efa nanaiky nanao siny izany tany anivon'ny OCDE satria any mantsy no anaovana ny siny any amin'ny foibe ny OCDE any a Paris any amin'ny votry la Frantsa zany dia efa any ianao ndray matofoloha araka ny feorenay asa atao any la Frantsa any ianao fotoana izao taoriny izay fanambarana izay nataon'ny ministera amin'ny fitantanam-bola ataovy le sonia. Ny andrasan'ny malagasy dia nisy ny vokatra mazava sy aingana ary indrindraindrindra tsy mitanila amin'ny fampiaran-dalàna ho an'ireo izay tratra manao osika araketra any ivelan'ny Madagasikara any. Anisan'ny fitondrana na enona olona maro mpanao bizina maloto mantsy izao fanjakana Andry Rajoelina izao nanomboka tamin'ny taona 2024 mandraky ny androany ka ny andrasana dia ny fampiaran-dalàna mba tsy olon'ny mpanohitra hatrany no enjaina. Ny ankamaroan'ny kominety Madagasikara aloha izany dia mamelo tena avokoa sarany aba sy ny hetra ny fidiram-bola miankina betsaka amin'ny fahaiva amin'ny vidin'ny mponina ao amin'ny anefa izany. Toy ny ahoana tokoa ary ny fampandehanana komina iray indrindra ny any ambanivohitra. Sary sy rindran'ny sariny Mathieu Princy. Maire, premier magistrat de la commune, izany hoe ny ben'ny tanàna ny tompon'antoka voalohany eo anivon'ny komina iray. Miankina betsaka amin'ny fahaiza mitantana araka izany ny fampandrosoana raha ny eto amintsika. Toy ny fanamboaran-dalana, ny komina no miandraikitra voalohany. Tsy ampiantana anaovana izany anefa raha ny vola omeny fanjakana na ilay antsoina hoe budget de fonctionnement. Toy izany ihany koa ny SIAD na ny crédit d'investissement destiné à l'appui au développement. Ny hetra nefa ny ena be ny fandoavana azy indrindra tamin'ity taona ity izay ankita ny fampandrosoana ny komina iray. Raha resaka fampandrosoana zany komina aty ambanivohitra dia mahatsiaro hoe sahirana zany zao amin'izao fotoana izao satria mahasahirana azy ny fampandrosoana zany tena hoe développement propre amin'ny komina anankiray aty ambanivohitra dia miankina tanteraka amin'ny fampidiram-bola. Rahantsika malala nefa ny fiainana sosialy baoka amin'izao fotoana izao sahirana ny olona, mantra ny olona dia izany hoe ny komina koa zany teritery amin'ny resaka fampidiram-bola kanefa ireny ohatra hoe sara sy aba isan-karazany ireny no ahafahana manao manao fampandrosoana na komina anankiray. Tsara ny mampahafantatra fa ny aina ho 770 isanjato no tamberina andraikitra raisin'ny komina avy amin'ny impôt synthétique raha 1 isanjato izany teo aloha. Ny impôt synthétique dia toy ny patente alaina amin'ny mpivarotra sy ny fiara anankiray miasa. Ao anatin'izay koa nefa ireny zany tena hoe zatra misongadina na ny komina Ambohitrimanjaka zany zao tena tsy reriavana mihitsy zany voalohany zay ao anatin'ny komina 4 tamin'ny district Anambohidratrimo voalohany zay resaka fampidiran-ketra kanefa dia le ino moa le tamberina lefa aty amin'ny komina zany tsy misy afa-tsy 770 isanjato sisy ho an'ny hetra rehetrarehetra zany tafiditra taloha nefa 1 isanjato zany hoe amin'izay fotoana keo zany misy fienany keo zany ny vola na ny budget ahafahana manao fampandrosoana aty amin'ny komina dia ohatran'izay dia olana izay. Sara ihany koa mampahafantatra fa tsy mbola nandray ny budget de fonctionnement sy ny SIAD ny komina Ambohitrimanjaka tamin'ity taona 2024 ity. Misy anefa ny fanamboaran-dalana ataon'ny komina amin'izao izay iantohan'izy ireo manontolo ka ny faritra kosa no niantoka ny fiarabe. Anjarany zokiolona sy ny beantitra sahirana tao amin'ny komina Ambohidratrimo indray no nahazo ny anjara fanampina tamin'ilay hetsika varotra fampirantiana izay natao tao amin'ny Magrobeoririka tamin'ny fetin'ireny lasa teo. Notolorana bodifotsy sy savony tahaka ireo efa nahazo ny anjarany teny Ambanidia sy Ambaniala izy ireo. Ando Miaratiana sy Manora Andriamalala. Ny toy tety Ambohidratrimo androany fizarana fanampin'ireo zokiolona sy beantitra sahirana no tanterahin'ireo mpikarakara ny hetsika varotra fampirantiana teny amin'ny Magrobeoririka tamin'ny fankalazana ny fetin'ireny lasa teo. Notsingaina manokana tamin'izany ireo renim-pianakaviana tamin'ny tsindray mitoraka ity.
tsy nisy ny tombo sy ala fa nitovy tamin'ireo fanazony anjarany ihany koa ny fanomezana teto dia ny botofotsy sy savony izany nasongadina mihitsy ny vita malagasy tamin'ireto fanomezana ireto satria dia vokatra avokarina avy eto an-toerana avokoa izany. Etsika sosialy natao indrindra nalàna fahasahiranana sy namorana ny fiatrian'izy ireo ny fiainana andavanandro ity natao ity. Izy ireo izay efa osa tsy afaka ny tady vola intsony. Natsapa zany ny mpikarakara ny vehivavy fa misy zany adidy raisina amin'ireo renim-pianakaviana dia misy zany ny fikarakarana izay varotra fampiratiana izay. Ny vola azo rehetra tamin'izy io zany dia nentina hanampiana ireo reny zokiolona sahirana eto Antananarivo. Izay aloha zany ny vita fa sy ny manodidina dia efa maromaro zany ireo nizatra fa faranana zany teto Ambohidratrimo natao zany ity ho an'ireo reny sahirana satria maro tsy mandray vola eny amin'ny KNAPS, maro ny sahirana dia mba hoe nomena lamba firakotra zany izy ireo sy savony mba entina hanampiana kely anazy amin'izay zavatra vita tamin'io etsika fitadiavam-bola io. Ampifaliana tanteraka no andraisan'ireo zokiolona ireto fanomezana ireto. Velom-pisaorana izy ireo noho ny fihetsika mahatahidera sy mila alain-tahaka ity. Isan'ireo misedra ny mafy amin'ny fiatriana ny fiainana ihany koa ny zokiolona saingy efa tsy mahavita na inona intsony ka mahazava-dehibe ny fanampiana tahaka izao. Faly zahay satria nisy nisimbona andrenim-pianakaviana efa nitantarainy bebe teo daholo nisy kera rehetra fa aoka ho an'Andriamanitra ny fandaharana ny zavatra rehetra fa dia tsy hainay ivaliana ny soa nataonareo anay tompo fa Andriamanitra manankaream-pahasoavana no maly azy amintsika rehetra fa raha nitanjona zany amin'izao kihondalana andalovatsika izao dia mandalo fotoa sarotra zany indrindra fa ny renim-pianakaviana mandalo zaly fa ny hany mba torohevitra ko zany azakivy sika fa samy mitraka miandrandra ny lanitra totrosika rehetra mibavaka fa fombatsika izy fa antegana tsy miankina amin'olona fa miankina amin'Andriamanitra. Andriamanitra maheno io dia fiainako izao petrako amin'Andriamanitra. Zanany sy asa tanany adidiny dia apetrako aminy ny fiainako ilay manontolo dia mivavaka andro manalina elana izao krizy be makriko izao mahafinaritra mahay mitsinjona ireo zanaka zafy mahay mitsinjonay ilay aman-dreny lehibe dia ny aina amin'ny mateza lavandro iainana mba ho anakanay ny fahanteganay zanaka dia toko hoe manodiavanareo ny fahanteganay oranjanaka manjavy. Ny farana tetsy Belair ny fizarana fanampiana androany ka nisy renim-pianakaviana maro ihany koa nisitraka izany tety an-toerana. Nanamafy ny tompona andraikitra fa tsy hijanona ny fanampiana tahaka izao fa itoy ho fanampi fanampiana eo amin'ny samy mpiarabelona indrindra anatin'izao fahasahiranana izao. Ho an'ny androany injavandremahefa sy tahiriny any indray no hitondra amintsika ny famotinana ny fandaharana miara-manonjy niteboka nisongadina tao anatin'ny fandaharana. Mitsipaka maron-drano ary mandatateraka ny endrika fikaonan-dom-pirenena sadasada no karakaray ny seny androany tetsy Alarobia ny miara-manonja. Nambara nisy olomam-bahoaka Mamy Rabenirina fa natao ankamehana fotsiny ihany io nolazaina fa fikaonan-dom-pirenena no karakaray ny seny io. Efa hita taratra hatrany am-boalohany mantsy ny tsy fahavonona ny fitondram-panjakana anao io fanavozana tanteraka ny lisy mpifidianana io saingy notereny lalàna sy ny ankolavy-kely samihafa ny mpitondra dia mody namorona ity fikaonan-doho tsy andraisany rehetra anjara ity akory. Mamorona saritsarina fikaonan-dom-pirenena tsy ilay concertation nationale fa amin'izay endriny sy fomba filazany anaovany azy ihany angamba zay le ataontsika amin'ny fiteny frantsay keo dia ilaza rehefa aveo hoe efa nanao fikaonan-doha ny endriny nefa dia raha antsika mahalala ny tanjona nefa dia raha antsika mahalala fa raha tsy diso ny tanjona ny faniry ohatrany hoe ho amin'ilay fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana izay efa nolaviny ny fanjakana tsy hoe nolaviny moa zany fa efa nitadiavany mpitondra fanjakana hevitra tamin'ny fomba rehetra ny tsy anatanterahana azy io anambara hoe tsy misy ny teti-bola afahana manao an'izay zavatra zay dika an'izay tsy anao ny omana ny tsy anao anio zareo fa rehefa teren'ny lalàna
de tsy maintsy ianao an'le izy satria lalàna ny manery an'io tompoko ny refonte na le fanavozana ifotony ilisy mpifidianana hanaraka an'izay itiavany zareo azy fa tsy hoe fanasana anankiray aparitaka ao anatin'ny herinandro na andro vitsivitsy de hoe ndao tsika ikondoha amin'io kanefa zavatra efa nyvolavolain'le fitondram-panjakana avy any fotsiny noentina akatoavina ao anatin'io fivoriana io tsia nazava kosa ny afatra nataon'ity mpanaraka raharaha politika iray ny vahiny tao anatin'ny fandarana ity ho an'ny mpitondra fanjakana mbola tsy tara hono nambarany raha izao vao iverina iavana amin'ny malagasy rehetra ny mpitondra amin'ny alalan'ny fanarenana ifotony sy ny firosoana amin'ny fikaonandom-pirenena tena izy isika hiatrika amin'ny processus électoral fanarenana ifotony hiatrika ny concertation mbola tsy tara miavana amin'ny malagasy ianao mpitondra satria fahefana mandalo aza manda ianao na fiatsaram-belatsira ao anatin'ny fitondrana io hoe manekehanyio resaka fanarenana ifotony sy fanorenana ifotony io no raha mbola hipetraka tsy amela taranaka ary ilevina eto amin'ny tanymasina misy tsinjotody. Ny fandarana Global News ary ny famerenana ny fandarana Ahona Marina ary ny horonan-tsary ilay Corres Pizza no arahanao ary ny fampahalalam-baovao ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rahampitso indray tompoko.